Ny safidy tsara indrindra. Ny safidy tsara indrindra zay no lohahevitra nasako anao ampitiavana amin'ity maraina ity. Ry mpiara-midinika namana, ampifaliana indray no iarabana antsika rehetra tafahoana soma tsara amin'izao maraina izao. Samy resy lahatra isika fa noho ny fitantanan'Andriamanitra no mahito antsika ankehitriny. Ampifaliana tokoa izany fiaonana izany ka iriko ho fotoana fitahiana ho anao anie izao fotoana fiaraha-mandinika ten'Andriamanitra izao. Ny fiadanany tompo anie ho aminao sy ny ankohonanao. Dia hivavaka isika raha hiaraka hanomboka izany dinidinika izany. Andriamanitra rainay tsara indray izay ny an-danitra misaotra anao izay no ity maraina ity. Maraina izay nahatsapahanay ny fitantananao. Maraina izay nahatsapahanay ny fitiavanao anay. Misaotra anao izao fotoana izao. Hiaraka handinika ny teninao zahay, koa mangataka mba hamela ny elokay ianao, satria mpanompo tsy mahasoa ihany izahay. Mangataka ihany koa ny fanena masina mba hampitoetra ny teninao aty anatinay satria tsy ampy ny fahalalanay, tsy ampy ny fahatakaranay, fa izany fanahy masina izany no irinay mba ametraka ny sakafo sahaza ho anay, lesona sarobidy ka hanaovany fanandramana miaraka aminao. Dia amin'ny anarana Kristy nangatanay ny vavaka. Amen. Ny andinina tao tadidina no andeha hanomboantsika ny izao dindinika izao amin'ny Josoa toko 10 ka ny andininy 240. Ary tsy nisy andro tahaka izany, na tany aloha na tato aoriana izay nenoiny Jehovah ny fian'olona, fa Jehovah niady ho an'ny Israely. Jehovah niady ho an'ny Israely. Androantsika dia hijery toe-javatra kely anankiray. Fantatsika tsara fa tsy maintsy miverimberina kely makany amin'izay nivoan'i Israely tany Egypta manko ny tantara, satria eo ahitantsika isotonantsika lesona fiarahantsika amin'ny Josoa. Ao amin'ny Exodosy 7:10, manasanao mba hiverina any amin'ny tantara tany aloha, dia ahitantsika ny toe-javatra nitranga. Inona no zavatra nisy teto? Io no ady voalohany nataon'i Israely tao aoriana nanofana azy tamin'ny fanandevozana niala avy tany Egypta. Indro fa nimononmonina izy ireo. Nimenonmenona amin'ny andinina 7. Ary nangitahita teo ny olona dia nimononmonina tamin'ny Mosesy izy. Ny fimonomononana no nitranga teto amin'ny toe-javatra ity. Nimononmonina teny an-dalana ireto vahoakan'Andriamanitra rehetra. Nanomboka teo dia nisalasala ny amin'ny fanatrian'Andriamanitra mihitsy izy ireo. Ka nitaraina tamin'ny Mosesy nanao hoe, nahoana ianao nitondra ny niakatra niala avy tany amin'ny tany Egypta, ahafaty ketahitanay sy ny zanakay ary ny bibinay. Nanomboka teo ny fisalasalana. Vokatra toe-javatra izay. Izao ny zavatra nisy. Navela n'Andriamanitra hanafika ireto vahoaka an'Andriamanitra ireto hiady aminy ny Amalekita. Tsy kisendrasendra izany. Navela n'Andriamanitra izany toe-javatra izany mba hianaran'izy ireo ny mitoky amin'Andriamanitra indray. Inona ny zavatra nitranga tokoa? Eo amin'ny Exodosy 7:10, manomboka amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 7:10 niady. Andininy 9, ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima. Dia hoy Mosesy tamin'ny Josoa, mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita. Tsy maintsy niatrikady reto vahoakan'Andriamanitra reto. Kanefa teo amin'ny fotoana toe-javatra io no nitarihan'Andriamanitra azy hianatra ny mitoky amin'ny Jehovah. Izay ny zavatra nitranga. Andinina 10. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa ivavizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavaty izy roa lahy ka natao tao ambanin'i Mosesy hipetrahany. Ary ora sy ora dia nanohana ny tanany ka ny iray amin'ny ilany ary ny iray kosa tamin'ny anilany. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanana mandrapahafatin'ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lela-tsabatra. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, soraty amin'ny boky izany ho fahatserovana. Ry mpiara-midinika namana,
navelan'Andriamanitra anafika ny Israely ny Amalekita teto. Manoloana ny toejahatra misy niditra an-tsehatra Andriamanitra. Niditra an-tsehatra. Tsy nanary anefa Andriamanitra fa dia zao navelany hiady. Navelany anatra maso ny herin'ny Israelita tamin'ny alalan'ny fiantoherana tanteraka taminy. Ary na Jesosy aza dia nilaza fa Jehova no niditra an-tsehatra tamin'ny vokatry ny fandresena rehetra teo amin'ny ady. Ao amin'ny Jesosy toko fafito ndray kosa, toko fahenina. Jesosy toko fahenina, ny ady anankiray. Dia tsy nakoatra fa ny toko fahenina io dia ny dirana an-tsehatra teo amin'ny ady tamin'ny nandravana ny mando any Jeriko. Ao amin'ny 110 manomboka ny toe-javatra. Ary tamin'ny andro fafito dia ny fo maraina koa izy raha mbola mazava ratsy ny andro, ka nanodidina ny tanàna impito toy ny nataony teo. Nefa tamin'izany andro zany ihany no nanodidinana ny tanàna impito izy. Ary tamin'ny nandehanany ny fanimpito dia nitsoka anjomary nampisorona dia Jesosy tamin'ny vahoaka, manakora fa efa nomeny Jehova anareo ny tanàna. Dia atolotra ho an'i Jehova ny zavatra voaozina ny tanàna sy izay rehetra ao. Fa raha batsanga ihany no velomina dia izy sy izay rehetra ao amin'ny an-trano, satria nanafina ny hirantsika izy. Andininy faharoapolo. Dia nanakora ny olona ary notsofina ny anjomary. Ary no nireny vahoaka ny feno anjomary dia nanakora mafy izy, dia ka nirodana tamin'izany ny manda, ary niakatra tao an-tanàna samy nizoto tamin'ny hitsiny avy ny olona, ka afaka ny tanàna. Inona no lesona tiana ampitana izany toejavatra izany? Ny voalohany, ny salasala ny amin'ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra reto vahoakan'Andriamanitra. Fa eto kosa no nitady lalamen'i Jehova, tsy ny fisalasalana toy ny hatrehan'ny ady, fa tao anaty izany rehetrarehetra izany niditra an-tsehatra mandrakariva Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, na dia vokatry ny fahagagana avy amin'Andriamanitra aza ny firodanana manjany Jeriko, dia tsy maintsy nandray anjarana mavitrika tamin'ny ady ny vahoaka Israelita. Niatrika ny fanoherana mafy nataon'ny mponina tao an-tanàna izany vahoaka an'Andriamanitra izany. Ry mpiara-midinika namana, eo anatrehan'ny ady dia tsy maintsy mandray anjara isika. Ampahatsahivana tamin'ny Israely fa teo ampelatanan'ny tompo mandrakariva ny fombiazan'ny ady tsirairay avy. Ary ny any mety ampiva ny vokatry ny ady eo anatrehan'ny ady anaovantsika amin'ny mpifanaritra amintsika dia zao ny finoana ihany, na ny tsy finoana ny teny fikasan'ny tompo. Ny safidy tsara indrindra zany androany, satria saina misafidy ianao. Ny safidy tsara indrindra dia zao ny fanekeko, ny fanekenao ny taridalana omen'Andriamanitra. Ny fanekeko sy ny fanekenao ny fandaminana apetrak'Andriamanitra eo anatrehan'ny ady manoloana antsika amin'izao fiainana izao. Ka ny faniriko dia zao, tahaka ny nandresen'ny vahoakan'Andriamanitra ireo Amalekita, tahaka ny nandresen'i Jesosy napirodana ny mandan'i Jeriko, no andresenao ihany keo ny adinao androany, ampirodana ny mandan'i Jeriko izay mbola manodidina mamely ny fiainanao androany. Raiso ary ny safidy tsara indrindra, raiso ny safidy tsara indrindra dia ny finoanao ny teny fikasana izay omeny tompo anao, satria avy aminy ny fombiazana, avy aminy ny fandresiko sy ny fandresenao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misotranao izahay amin'ny taridalana izay omenao anay, amin'ny torohevitra izay mbola omenao anay, amin'ny fampatsahivana ny tantara mba izay tokony hisintonanay lesona ka ametrahanay mandrakariva ny finoana sy ny fitokisana anao eo ny atrehan'ny ady rehetra manoloana anay isan'andro. Ampiora izay androany, tario amin'ny lalan'ny fanena masina mba ampitombo ny finoanay anao. Dia apetraka tananao ary izay mahasoa androany, nivavaka tononona isika tany amin'ara Jesosy rery any. Amen.